Nisy ohatry promotion ny ASM androany zany dia nahitatsika letintsika teo misy reo deuxième année misy ny troisième année ny ASM moa tsy volantsika ntsony eo lafobe mamatiany lazy zay fampianarana ary ny ASM ihany koa raha namarako teo tamin'ny tamarina teo koa dia hoe manana fakataovany ministera ny fampianarana fampianarana teknika ary ny fananakasy ny diplôme zay ASM zany tsy misy mampanany amin'iny fa ny zavatra tiana hisotorana antsaitsika dia hoe tsara ihany ny isika ray aman-dreny na isika mpianatra mba manontany eo anivon'ny ministera hoe manana agrément marina ve ny établissement ty satria misy toe-javatra somary mampalahelo ihany indray eno ao anivon'ny ministera efa mianatra ny ankizy dia amin'ny efa place famaranana tsy hita tampoka ny tompona andraikitra fa hoe tsy nameny ministera ny agrément iny tsy zarazaraina fotsiny misy condition be mipetraka miaraka amin'izany fanomezana an'izany mety misy zavatra maro takina tsy lavorano dia izay tsy nazahoany azy dia fitahana fotsiny le mpianatra alay ampianarina izy nefa le diplôme zany tsy ekeny ny fanjakana malagasy akory ken'ny ministera moa fotoana dia mamerina mba ampamatianina ny tsirairay mamerina amin'lony zany ary nefa misokatra reny tsy manara-dalàna dia amin'ny entourage ny lalana tokony ane mba ahafahany izy reny ara-dalàna daholo satria zara rehefa misy mitsangana ny tanjosika ane ny anaparitaka ny fanana établissement technique collège à Madagascar fantatsika tsara fa vaovy eto Antananarivo eto daholo ny ankamaroan'ny enseignement technique na amin'ny tanàn-dehibe fa betsaka ihany koa azo trandrahana ny amin'ny faritany any faritra samihafa raha tsy teny fotsiny azo sy ampiray olona zay nandeha tany abatomany nahazo matériel amin'ny boiserie zareo abatomany fifanarahana fiara-miasa avy amin'ny région Haute-Normandie en France ny any amin'ny Fédériveste manana fanana fiara-miasa koa amin'ny zareo any amin'ny Pas-de-Calais ary mpianatra efatelo amby folo nampifanabe eo zany nandeha tany amin'ny région Pas-de-Calais tamin'ny volana lasiny dia miverina niaraka amin'ny fitaovana maromaro be dia be ny zavatra azo trandrahana atao anatin'ity fampianarana teknika ity fa somary natoritory izy teo izao zany dia ezahana araka ny politika apetraka any ministre sy politika gouvernement moa mazava ho azy dia mamedina amin'lony ny lazana zany toerana tokony isy ny fampianarana teknika zany tsika satria fananatsika teknisianina dia antoka iray amin'ny fampandrosoana